Efa mafy be le situation eto Madagasikara, mahantra le firenena tokony afaka maneho hevitra ny olombelona rehetra. Zany hoe tokony tsosakana zany ny fanehoana-kevitra fa araka le teny teo aloha ihany hoe liberté d'expression dia tokony mba haneho hevitra mazava zany ny olom-pirenena tsirairay avy. Mahatonga anay ohatr'izao eto dia ny fahatsapahanay fa fanomanana n'ilay fifidianana izay ho atao amin'ny 6 novambra ary fanombohan'ny fampilezan-kevitra amin'ny 10 oktobra dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria vao manomboka fotsiny ny pré-campagne dia hita sady fa ireo mpiasam-panjakana rehetra dia niterena hanao ny propagande sy pré-campagne amin'ny volam-panjakana nampiasaina amin'izany, ny fitaovam-panjakana nampiasaina amin'izany, tsy izy zany, tsy mety zany. Ary iresaka amin'ireo filoham-piangonan'ireo zay rivo amin'ny 4 ilazany ay aminy fa hoe raha ohatra nareo hijery dia jery evi-daholo eny amin'ny zavatra misy rehetra reny. Ka zay tonga eto ampiseho aminareo tsara. Fa milamina zay nge manao an'izy ary araka ny pacte ny Nations Unies zay vao mivoaka tamin'ny septambra 20 dia milaza sy manazava tsara fa mahazo manao fihetsiketsehana ampilaminana any mpanao politika rehetra, ny olom-pirenena rehetra ka dia zay mahatonga anay eto. Nitsangana ritanura saunutan di haiwan itu saya
amin'ny ara